Fa manoloana izay tranga izay kosa Rambofo dia nisy ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana tao anatin'izay indrindra moa no nilazana izy ireo fa hiara-iasa ireo mpitandron'ny filaminana izay ahitana zandarmaria pirenena, polisy pirenena mba andravana sy hitadiavana ny tambazotra n'olon-dratsy izay nahavanina an'izay asa fampiororona tamin'ny sabotsy lasa teo izay. Avy amina tambazotrana olon-dratsy ray ihany ny grenadina tsipiteny Mahamasina tamin'ny sabotsy lasa teo araky ny fanadihadiana voalohany nataon'ny mpitandron'ny filaminana raha niona tamin'ny mpanao gazety izy ireo itolakandro tetsy amin'ny tobin'ny zandarmaria pirenena etsakady lalana. Ny zavatra hita moa zany teny toerana dia grenade zany, grenade offensive zay fabrication russe zay vita tany firaisana sovietika teo aloha zany no nisy mitoraka zany na lancer moa zany zay ny terme technique amin'ny hoe lancer grenade tamin'ireo olona teo akaiky ny entraîneur de bus sy ny hôtely ny maraina dia nahitana ny ataontsika indice zany, nahitana ny bouchon allumeur na ny fourchette no filazana azy ny grenade iny ary ny zavatra hita zany amin'izao fotoana izao dia mitovitovy marika ny grenade rehetrarehetra navoaka teto Antananarivo na ny tao amin'ny nanodidina isan'ny dimantoa voalohan'ny SOS zany na ny teny amin'ny total teny bureau de charge staff iny dia mitovy zany ireo fitaovana ampiasainareo ary mitovy ihany koa amin'ny hita tao amin'le toerana anankiray teny Antananarivo nisy le olona nanao bombe artisanale dia nipoana midika zany fa mbola tambazotran'olona ihany ray ihany no nanao an'io zavatra io. Tsy maintsy horavana kosa ity tambazotrana mpampiororo ity ifandrimbona ary anambatrera araka izany ny zandarmaria pirenena, ny polisy pirenena ary ny miaramila ahafahana manatanteraka zany. Atao ny ahitana ny navandoza, tsy maintsy atao ny andravana io ataontsika hoe tambazotrana mpampiororo moa raha zay ny ilazana azy. Io moa zany ohatra hoe nilazana azy raha mampitatsika ny velany hoe attentat. Matetika ny attentat rehefa vita dia misy nalazaina amin'ny teny frantsay hoe misy milaza hoe zahay nanao an'io, zay le hoe revendication zay amin'ny teny frantsay. Hatramin'izao aloha dia tsisy milaza mihitsy hoe iza no nanao an'io, tsisy niantso na nitarby na nandefa amin'ny fampitana vaovao isan-karazany hoe izy no nanao an'io fa dia asa nataon'olona anankiray. Io moa zany dia ny fahitana azy rehefa tsy tafiditra tao amin'ny stade Mahamasina zareo na nandrindra Mahamasina akaiky dia ho satria zavatra efa saika nataony dia nanao an'io ataontsika hoe coup d'éclat io moa zany ilazana azy. Nilaza ny anangana sary na portrait robot an'ilay mpampiororo kosa ny mpitandron'ny filaminana nametraka araka izany ity laharana finday ity izy ireo dia nisy 034 04 319 86 ahafahana miantso amin'ny mpitandron'ny filaminana ho an'ireo rehetra manana vaovao ka mety hanampy amin'ny fampandrosoana ny fanadihadiana mikasika ity raharaha tsipy grenade dia tsy Mahamasina ity.